Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Mianaran'i Jesosy, indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko. Ary indro aho manindry anao izao andro anio izao, hanampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana. Hanongotra, sy hanjera, sy handrava, sy handrodana, ary hanorina, sy hamboly. Amen. Ivavaka isika. Ray tsara indrindra ho iza moa no tahaka anao. Mendrika hoderaina, be voninahitra, masina, eny, be fitiavana, nanome anay izao maraim-baovao zao. Misaotra indrindra anao zahay, miankohaka manoloana ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ary manantona anao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Zanakao, mpamonjy anay, mpanafaka anay. Dera laza ho anao, ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, inony izao andro vaovao miposaka ho diavinay izao. Amindra fo, mamela ny elokay, sasao amin'ny ranomasina, andray ny famelan-keloka, feno avy aminao, Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay, eny nandatsaka ny rano soa, hanadiovanao anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany fahasoavana lehibe indrindra nomenao zany, mbola ahafahanay mpanota manantona anao, satria izay manantona anao tokoa mantsy tsy mba ho lafinao. Hatreo feno amin'ny alalan'ny fanahinao masina, izao fotoana sarobidy ahafahanay tanilanila eo anatrehanao, ary dia vangio amin'ny alalan'ny teninao ny isa tokantrano misy ambatan'olona, izay mampandroso anao ka tononoko Jesosy ny fiadananao, ny fahasoavanao amin'izao tokantrano mampandroso anao izao. Fanahy masinao anie, hiaraka aminay tsirairay avy. Fanahy masinao anie, hampahery anay. Fanahy masinao anie, hampianatra anay, mba tsy raparapanay anatin'ny haizina andro farany izao, eny mandrovo tsy ilay ratsy, izay mierona tahaka ny lioana mitady izay arapany, fa izay manana ny teninao, manana ny fahazavanao, ilay teny tonga nofo, no mahazo fifaliana sy fiadanana. Mitenena tompo, araka ny teninao, vonina ianao anao zahay. Misaotra Jesosy. Amen. Miarahaba atsika tsirairay avy ry havana, tratran'izao maraina izao, ary mbola ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Hoy ny lohateny ny fampianarana amin'ity maraina ity, ny Herin'Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra. Hofakiana ny Baiboly ary hitaritana ny fo sy fanahintsika amin'izany ny fampaherezana izany. Ho jerevantsika ny Korotianina faharoa azafady, Korotianina faharoa, toko voalohany, andininy fahatelo ary fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, ray ny Jesosy Kristy Tompontsika, ray ny famindram-po, sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay ao amin'ny fahorianay rehetra. Ary mbola tohizana izany ao amin'ny Romanina toko 7:20. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa, izay tian'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra mantsy isika, dia mety te hikobona irery,
tsy te hiaraka amin'ny hafa, te hitokana miandry ny andro tsaratsara kokoa. Tsy maniry ireny fotoana andalovantsika fitsapana ireny isika, kanefa avelan'Andriamanitra izy ireny matetika hitranga eo amin'ny fiainantsika mba hampianarany antsika lesona tsy ho azontsika amin'ny fomba hafa. Ohatra, ahoana no ahafahantsika mahatsapa ny fampionona ny ry havana raha tsy malahelo mihitsy isika? Ny Tompo Jesosy dia nampanantena ho an'ireo olona navotany izany fiadanana manome fitsaharana ho an'ny fieritreretana izany. Hoy mantsy Jesosy any amin'ny Ziona. Hoy Jesosy any amin'ny Ziona 4:17 izay teny efa fatatsika loatra izany ry havana, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no ameko ho anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomezako anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Rehefa matoky ny Tompo Jesosy isika ry havana, dia afaka mihevitra tokoa ny andro rehetra, na mora izany na sarotra izany, ho fanomezana vaovao avy aminy, ho fotoana vaovao ho araraotona ahafantaratsika azy ho ilay te hiombona fifaliana na alahelo amintsika. Ao ambadiky ny reny toe-javatra tsirairay miseho amin'ny fiainantsika reny tokoa ry havana, dia aoka isika hiezaka hahita ny tanam-pitiavan'ilay Andriamantsika, tsy hieritreritra zavatra hafa afa-tsy ny fitiavany, sy hahatakatra ny tanjony ao anatin'izany fizahan-toetra izany. Ao amin'ny filazantsara Jesosy dia mampitaha ny iray amin'ireo asany rainy ho an'ny zanany amin'ny asany mpikarakara voaloboka izay mandrantsana ny sampany. Hitantsika izany tantara izany ao amin'ny Ziona 5:15-19. Mety maharary tokoa ny fiketoko ny heti-jaridaina, nefa ny tanjony mandrakariva dia ny hampatanjaka kokoa ny foto-boaloboka mba hamoazany bebe kokoa. Tsy avelan'Andriamanitra hiatra amin'ny zanany raha fijaliana tsy ilaina, fa ny fijaliana rehetra dia ilaina avokoa, araka ny tenin'ny Tompo hoe ny fihevitriko tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Matetika ry havana dia tsy takatritsika ny planin'Andriamanitra. Matetika tokoa tsika rehefa mihevitena ho ambony noho ny hafa na feno fiavonavonana ny fotsiny fanahintsika, dia ampiatrehan'Andriamanitra itsika ry havana. Misy koa fizahan-toetra izay hanefen'Andriamanitra tsika ry havana malala, ary raha tsika koa maka ny toeran'Andriamanitra ho mpitsara, dia tadidy io ny tenin'Andriamanitra hoe ny voninahitoko tsy mba homeko ny hafa, ary dia ampiatreny koa isika hampandalovo ny fizahan-toetra mamaivay. Hoy ny boky fahendren'ny Mpitoroteny 7:5-5:12 hoe amin'ny andro mahahoro izy dia mieritrereta. Eny ry havana malala, matetika koa isika rehefa mahita ny sombokazo eo amin'ny masony hafa foana, ka tsy mahita ny andry eo ambany masontsika, dia mihevitena fa ho ambony noho ny hafa, efa ho masina, ary efa ho tonga lafatra, ka ampandalovin'Andriamanitra koa fizahan-toetra mba hientretsika sy andadizantsika eo ambanin'ny tana maherin'ny
Andriamanitra. Fa ny vaovao mahafaly izay hotoriana aminao amin'ny atin'izao lohahevitra lehibe fizahan-toetra izao dia hoy tokoa ny tenin'ny Tompo hoe tsy fahafatesana no ambadika izao. Tsy ho fahafatesana ara-panahy ny tanjon'ny Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsy fahafatesana mofo ihany koa amin'ny aretina mety izay hoentsika amin'izao fotoana izao. Averina indray ilay teny tary amin'ny voalohany hoe isaorana ny Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy Tompontsika, ray ny famindram-po, sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra. Endry havana malala ny bokin'ny fitomanina hoe tsy mitahatra ny fiantran'Andriamanitra vaovao isa-maraina ange ho Jezus izany. Raha namaky boky iray izay aho dia variana tamin'ny fijoroana vavolombelona ity lehilahy iray. Izy io dia anisan'ny mpikambana mavitrika tao amin'ny armée du salut tamin'ny fiangonana nisy azy. Frédéric Bout-Tucker ny anarany. Tany India izy aloha, avy eo izy tany Amerika, ary farany izy tany Angletera. Maty ny vadiny voalohany tamin'ny valanaretina izay atao hoe kolera. Nanambady fanindroany izy ka nananjanaka 5. Dia ny 3 tamin'ireo koa dia maty mbola kely. Indray hariva, nitoriteny momba ny fangoram-pon'i Jesosy izy no nanantona azy ny mpihaino iray ary milaza taminy hoe raha maty toy ny ahy ny vadinao ary mitomany andreny ny zanakao dia tsy ho hainao atao ny hiteny hoe misy Andriamanitra fitiavana, mahalala-tsaina sy mangoram-po. Sady nivingavinga io lehilahy io ilaza taminy. Andro vitsivitsy tao aoriana izany dia maty tamin'ny loza mpiaran-dalamby ny vadiny ity mpitoriteny faharoa. Ary dia namela azy ho irery niaraka tamin'ny zanany enina izany vehivavy izany. Rehefa ifarana ny fandevenana dia nitsangana teo alohan'ny tranovorona izy. Dia nitodika tamin'ireo mpanatrika ary nilaza hoe vao tsy ela ozy dia nisy olona iray niteny tamiko hoe raha maty ny vadiko dia tsy ho afaka hanambara hoe feno fangoraham-po Jesosy Kristy. Raha eto izy io olona io dia te hiteny aminy aho fa manome ahy izay rehetra ilaiko Kristy Jesosy amin'izao fotoana hitenenako izao. Lehibe ny fahoriako izy. Kanefa izy izy izao no mampahery ahy. Teo tokoa ilay olona voalaza ry havana. Ary dia nanantona nandohalika teo akaiky ny tranovorona mba hamelan'ny Patrick Bout-Tucker hanambara aminy hoe iza moa Jesosy ho an'ny olona mino. Ry havana, Jesosy Kristy ihany no afaka mangoraka ny fahorintsika. Hoy ny bokin'ny Hebreo hoe koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazahoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro. Ary mbola ho indray Paoly hoe aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entsika mangataka ny zavatra rehetra. Fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia mimeno ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy tonga tamin'ity zao tontolo izao ity hitady sy hamonjy ny very. Tsika tsirairay avy izao anika olombery, mpanota, mpaniasia araka ny teny Tompo tsisy manao ny marina izy rehetra na teny iray aza ho ny Tompo. Fa izao atso ny Tompo tokosa anatin'ireny lakolosy fanairana iverina amin'ireny fivererana fitiavana voalohany atso ny Tompo isika hibebaka anatin'izao vato-bento izao. Hoe Ziona mpanao batisa mbola manakoiako ihany ny filazantsara ny Ziona mpanao batisa hoe mibebala ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
aza manome tsy ny olona ry havana ao anatin'ny fahoriana, aza mitorabato ny hafa ao anatin'ny fahoriana. Misy zavatra asehoan'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra mety ho mafo ny olona mety ho manodidina antsika ry havana, satria anatin'ireny rehetrarehetra reny misy tanjon'Andriamanitra ihany koa, misy planin'Andriamanitra ihany koa. Tiana ho tanterahana ny fiainantsika fa izao anefa ny hevitr'Andriamanitra ry havana dia tsara foana. Ny hevitr'Andriamanitra dia fiadanana, ny hevitr'Andriamanitra dia fifaliana. Eny, hoy ny teny Tompo Maranana an'izao hoe kisosoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Hoy ny mpitory-teny toko fahavalo andininy fa 12. Alao ery ary ry havana, mahireza fa andro sarotra izao, andro mampahory ange izao ry havako. Ary raha mbola mpanaradian'i Kristy ihany dia mandainga raha ilaza hoe tena milamilamina mihitsy ny fiainako, tena mandeha araka tokony ho izy. Mandainga zany olona izany ry havana, fa Jesosy efa nilaza hoe amin'ity izao tontolo izao ity izy no ahitanareo fahoriana kanefa matokia. Izaho efa naharesy izy ao tontolo izao. Ny mpanompo izay nofidiko ny Tompo, ny mpanompo izay nofidiko ny Tompo tsy mba ho ariko. Koa dia mahireza fiazakazana ry havana, tiantsika ny Tompo hoe ataovy hoe fitiavan'i Jesosy izao zavatra lalovantsika izao. Fa eny fa na dia izao mitory an'izao filazantsara izao aza manana ny ahy aho izao, kanefa mahatoky ny tenin'ny Tompo ilay milaza hoe indro aho momba nareo manjakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ary tsy miverina ny amin'ny teny raha tsy efa nanasoantsika izy. Aleloia, amen. Vavaka tsika ry havako malala ao amin'ny Tompo. Jesosy Kristy Tomponay io, fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao anay, ary izany nampahareta ny famindramponao aminay. Eny Jesosy henonay ny teninao anatin'ny fizahan-toetra, anatin'ny zavatra maro samihafa rehetra izay lalovanay amin'ny fiainanay. Tsara anao Jesosy, ary fantatray tokoa fa planina tsara ny kasainao atao anie amin'ny fiainanay, indrindra izay izay mpanaradianao anie Jesosy io. Na dia tsy mendrika izay, na dia ratsy ara izay Jesosy io, tianay anie ianao e. Tia ny mpanota ianao kanefa miantso anay kosa ianao Tompo, ibebaka satria mankahala ota. Tsy tianao izay haka ny voninay trao. Tianao izay Jesosy hanetry-tena hanana fitiavana hatrany. Tianao izay Jesosy hiova, famindra fomba fijery, eny fisainana fisentony fo, fomba maro samihafa rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Tompo, ka mampalahelo ny fanahinao masina. Misaotra amin'ny fizahan-toetra Jesosy, misaotra be da be amin'izany. Fa reny tokoa raha hainay tokoa no mametraka andreny eo am-pelantananao araka ny teninao hoe ho anareo rehetra izay miasa fatratra sy maritratretana tonga avy aty amin'ny fifazanany hoe fitsarana ho anareo, dia na dia hoarany fizahan-toetra dia miaina amin'ny fifaliana hatrany zahay, miaina amin'ny fiadananao hatrany anie zahay Jesosy io. Ka io ny tsirairay avy amakivaky izao tontolo androandroany izao Tompo, dia tanterao Tompo ny teninao, ny tso-dranonao masina, ny fitahiana feno ho an'ny tsirairay avy hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ilazaina amiko sy aminao koa hoe fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao iny Tompo e. Izany nampaharetany famindram-poko aminao, ary ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy nampahirezan'ny mpanompony fahizay hoe ataovy ampo anao ny fahasoavako fa dia ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Eny, ny fiadanan'ny Jesosy Kristy Tompo anie ameno ny fo sy fanahintsika tsirairay avy izao andehanantsika trany amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny fifalian'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny tenin'ny Tompo amiko sy aminao ary hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Eny, hoy Jesosy Tompo hoe mandeha anary amin'izao herinao izao. Atolotra ianao Kristy mpanjaka, Jesosy Kristy avy any Nazareta, Tompony Tompo Andriamanitra mahery, mipetraka eo amin'ny seza fandrianana masina. Ho anao ny saotra, ny vera, ny haja, ny voninahitra, ny hery, ny fahefana. Mandrakizay, mandrakizay, fa ho anay kosa ny fiadanam-po sy ny fieritreretana tsara ary ny fifaliana miaraka aminao. Aleluia. Amen.